azon'ny filoham-pirenena taony miazona ny senita eo amin'ny toerany arak'izay alavam-potoana tiny no marin'ny filohan'ny senita izany ka nilazany fa mbola afaka hikarakara hatramin'ny fifidianana mahakasika ny faritra sy ny faritany izy ireo manara-dalàna saingy tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy anefa izany hoy ny mpitsara iray ary tokony handalo contrôle de constitutionnalité izany tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony ny politika ny indostria eto Madagasikara antony tsy ahafahan'ny vokatra malagasy mifaninana amin'ny tsena iraisam-pirenena ankoatra ny hetra ny aba sy ny contrôle fiscal mitaraina ireo mpandraharaha fitarainana izay tsy mifanaraka amin'ny laharam-pahamehany fanjakana sy ny fepetra maro ny raisy ny fitondram-panjakana teknôlôjia TNT fahitalavitra maro no mety tsy hisy ilana azy tsony raha tsy manana ny décodeur mifanaraka amin'ny ampiasain'ny Madagasikara amin'ny volana Jona 2024 tafakatretrany amin'ny enina sy enina tapitrisa ariary ny fahitalavitra efa misy TNT intégré tsy azo hidivirana araka izany fa moambola ho an'ny olon-tsotra amin'ny fidirana amin'ity teknôlôjia vaovao ity fa vahiny sitraka ravony alson androany sandy solofonirina sy rakoto malala andrianjafidina mpanamory avy amin'ny fikambanana wims ireto mpanamory fiarakodia malagasy ireto izay hitatitra ny fiofanany nentsiny avy any Londres ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu ary farany any ivelany mitoetrany ny fandraisan-dahatra ara-diplomatika ataon'ny sekretera-panjakana amerikanina John Kerry ao Proche-Orient amin'ny ady atao amin'ny vondrona jihadista androany miaona amin'ny filoham-pirenena egyptiana sy ny ministra ny raham-bahiny ary ny lehiben'ny ligue arabe Nabil Al-Arabi izy ny ankamaroan'ireo firenena ao Moyen-Orient nefa tsy manaiky ity fiombonana ity ny andindininy avy hatrany Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Luxor, le plaisir du confort. Ahoana zay? Kolte veve jerenao io? Iaia? Ako zany nany Antananarivo any ange io mandeha. Ka efa izy io. Ma TV, TV plus, viva ko. Ary zany sary zany ena atao tena qualité. Numerika. Taloha, TV ihany hitanao tao. Fa amizao, efa miampireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagasikara zany io? Naiza. Aiza! 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canalsat, regarde en mieux.
tonga ny fotoana fantaranao marina fampianarana ny boky ny apokalipsy miaraka amin'ny apôstôly Benjamin ao amin'ny radio FM fois 7 isan'andro. La qualité de nos pommes de terre qui rend les chips Lay's naturellement irrésistibles. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray izay eto amin'ny KOLO TV amin'izao takarivo izao manasanao indray ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejin'ny politika vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany no hitantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity ny senita ihany no hikarakarana ny fifidianana kominaly azon'ny filoham-pirenena atao ny miazona ny senita eo amin'ny toerana arak'izay lava-potoana tiany nambaran'ny filohan'ny senita ihany koa fa mbola afaka ny karakara hatramin'ny fifidianana mahakasika ny faritra sy ny faritany izy ireo. Manara-dalàna saingy tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zany ho ny mpitsara iray tokony handalo contrôle de constitutionnalité fanadina hoentiny Nandriana Rajanson. Azo heverina ve fa nisy fifanarahana teo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha ankehitriny mahakasika ity lalàna amin'ny senita ity tamin'andra fetana azy. Raha ny andininy 7 ao anatin'ny lalàna 24 tsipika aotraotra 4 amin'ny senita voalaza fa ny filohan'ny repoblika no mamarana ny asan'ny senita amin'ny alalan'ny famoahana didim-pitondrana. Mety hijanona ho rafim-panjakana maharitra mandritra ity mandat voalohan'ny filoham-pirenena ity arak'izany ity rafitry ny tetezamita ity. Mbola afaka miasa izy ireo raha tsy ravainy ny filoham-pirenena. Normalement zany raha iny resaka nataon'ny filoham-pirenena iny dia mbola ny senita zany no manatateraka aniny fifidianana be ny tanàna. Izy koa aloha raha fahitavako azy aloha selon le principe ny tanàna ihany zany sa territorial ka ny territorial moa ao ny régional ao ny provincial iny dia ho hita indray iny satria miankina amin'le fifidianana be ny tanàna satria ny fifidianana régional sy provincial manko grands électeurs indirect fa ity zany no fifidianana direct farany atao dia anjara ny filoham-pirenena indray no mahita amin'izay fotoana izay fa raha ny fahitana azy zany dia tokony hipetraka amin'ny 2015 iny izay fifidianana rehetra izay. Antony ady-hevitra momba izany ny nambaran'ny filoham-pirenena farany teo fa ny senita no hikarakara ny fifidianana kominaly. Midiky zany fa mbola tsy hamoaka ny didim-pitondrana manova ny senita ny filoha na dia efa vonona anao famindrana traikefa sy miomana tsikelikely ampita fahaizana mirafitra andimbiazy aza ny senita. Raha ny tokony ho izy anefa raha ny fanazavan'ny mpahalalana iray misy ny rafitra miandraikitra manokana momba ny fe-potoana iasan'ny rafitra iray eto Madagasikara. Ny senita dia rafitra najoro tamin'ny 12 septembre 2023 nandritra ny tetezamita. Izany hoe ho an'ny tetezamita sy ny fialana ao anatin'izany tetezamita izany fa tsy ho an'ny repoblika faefatra. Dikan'izany tokony handalo fanadiadiana na manaja na tsy ny lalam-panorenana no mbola fampiasana ny senita ato anatin'ny repoblika faefatra. Efa misy rafitra mipetraka moa eto amintsika mijery ny manaraka amin'ny lalàna na tsia ny ritsan-teny-dalàna anankiray. Raha ohatra izy ka mijery ny fampanarahana-dalàna dia anjarany filakevim-panjakana no mijery an'izay. Raha kosa koa izy ka fampanarahana amin'ny lalam-panorenana dia ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no mijery an'izay. Izany raha nefitra dia leo ireo androm-panjakana efa mipetraka ireo no hijery raha toa ka mifanaraka amin'ny lalam-panorenana na raha toa ka mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy fanjakana ny sosikevitra na ritsan-teny-dalàna anankiray. Raha tsy haivina mbola misy olo-tenandro antoko politika niatrika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany senita araka ny voafaritry ny tondrozotra. Maro amin'ireo antoko politika ireo no tsy hintitsony amin'ny sehatra politika ankehitriny. Ao ireo tsy natafiditra na dia solombavam-bahoaka iray azy teny Tsimbazaza. Inona no olana raha toa ka soloina ao anatin'ny fotoana fohy ny senita ka averina hitantana izay rafitra asolo azy ny filohany ankehitriny raha toa ka resaka fifampitokisana amin'ny any ivelany no tsonjovina. Inona no antony tsy maintsy mbola hiazonana rafitra ny senita ankehitriny?
Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray mahakasika ny virus Ebola. Tsy misy Ebola ao Tomasina. Io nambara ny lehiben'ny hôpitaly be ny profesora Rakotoarjona Armoa androany tany an-toerana tsy mitomina arak'izany. Raha ny fanazavana azo ny vaovao novoizy ny fahitalavitra tsy miankina iray teto Andrenivohitra hatramin'ny omaly. Milaza fa misy Ebola ao Tomasina. Nitondra fanazavana mahakasika izany izy ireo io hariva io ary nilaza fa tsy misy natranga mampiayana dia iray aza any an-toerana androany kosa fantatra fa efa nikorotana sy ny sahotaka ary nitebitebo ny mponina atao Tomasina vokatra izany vaovao diso itsao izany. Antony fiaonana maika tamin'ny mpanao gazety nataon'ny tompon'andraikitra tany an-toerana io hariva io. Iverenantsika kosa ny pejin'ny politika mangina tanteraka ireo lehiben'ny mouvance teo aloha ankehitriny isan'izany ny amiraly Ratsiraka tsy mipetrapotsiny anefa izy araka ny nambara ny profesora Ange Andrianarsoa tranga iray tsy vaovao saingy mampametra-panontaniana maro ny resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy ireo tambajotsotra tserasera samihafa fa nodimandry ny Flo Ratsiraka nambaran'ireo akaiky azy kosa fa nikasa ny hiditra ho mpampiavana ny amiraly Ratsiraka ka mahatonga ny sasany anaparitaka izany lainga izany. Fanampanazavana. Kakapiana ry zany ary eo vao nisy miteny hoe manono ny président Ratsiraka maly zay mianaka ny resaka fampiresaka tsara ary salama tsara izy tsy misy zany fa tsy fitiavana zay matetika ane rehefa misy zavatra tianao zavatra président Ratsiraka raha misy zavatra fantatra olona fa atao président Ratsiraka zany ezaka hoe ezaka mba hisiny ny fampihavanana fiaonana ahafahana manatanteraka zany fampihavanana zany dia misy olona zany manatsikera misy olona manaratsy zavatra tsy mety ary tsy tokony atao eto amin'ny tany tsy firenena ty zany salama tsara izy ary madio saina takasy anao zao izy. Lafomba vao afaka kosa indray nanaiky ny fandavan'ny HCC ile fantsinana nataon'ny solombavambahoaka ny ordonnance navoaka ny gouvernemanta momba ny fanambaram-panana ny filohan'ny anteny miram-pirenena nilaza ny tenany fa amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana oktobra no andray fanapakevitra vaovao iraisana ireo solombavambahoaka eo amin'ny fahefana mpanao lalàna. Isy amin'izao fotoana izao iarahantsika mahita fa betsaka ny faritra izay mitaky ny création na hoe amoronana commune vaovao satria misy ireo fokotany maromaro izay efa tokony avondrona amin'ny alalan'ny commune zany ka eo amin'ny lafin'izay zany no mety ho hisy proposition natolo-kevitra hafa. Fa eo amin'ny lafiny serasera kosa indray télévision numérique terrestre na TNT adievitra be izy io ankehitriny azo ambara fa adin'ny fanjakana ny mpandrara malagasy tamin'ny fifampitiniana mahakasika izany na dia amin'ny 7/25/2024 aza no fotoana tsy maintsy hidirantsika amin'ny karazana fampitampo eo sy sary avy amin'ny zanabolana io anao fanambarana ny tompon'andraikitry ny orinasa serasera eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra amin'ny alatsinainy avy izao mahakasika izay mandra-piandry izany anefa ndeha izondratsika vaovao ny fanontanian'ny olom-pirenena momba izany dia ny hoe inona no antsoina hoe TNT misy vola aloha ve mahakasika izany mety amin'ny fahitalavitra tsotra ao an-trano ve ny TNT fanatiny izy sora Kotindrina. Miaraka miakatra eny amin'ny zanabolana ary zaraina manerana ny Madagasikara ny sary sy ny feo rehetra avy amin'ny fahitalavitra rehetra. Io raha atsorina ny famaritana ny antsoina hoe teknôlôjia TNT na ny télévision numérique terrestre. Vokatra izao ho tsara ny sary sy ny feo ho voarain'ny isa-tokantrano. Vata fahitalavitra tahaka ny ahoana ny ahafahana mahazo ny sary sy ny feo momba izany. Na ireo fahitalavitra taty aoriana aza tsy voatery avy hatrany dia azo andraisana ny sary sy ny feo nomerika avokoa. Rehefa ohatra zao mampiasa an'le décodeur an'le TNT zany le olona dia eto amin'ity zany le izy zao no atsofony. Eto. Misy zao possible aloha tsy misy an'io zany le izy raha ohatra hoe tsisy intégré zany le télé dia tsisy an'io entrée io. Ireto karazany vitsivitsy ireto araka izany efa misy izay TNT izay. Mety andraisana ny TNT ve ireo fahitalavitra nahazatra hatramin'izay, izany hoe ireo izay tsy fisaka fa mbola mibotsina ny aoriana. Ireo sisa kosa dia mbola ilaina décodeur. Fa na dia eo aza ny fisian'ireto fahitalavitra efa misy TNT intégré ireto, dia mbola azo ampiasaina tsara ireo fahitalavitra hafa taloha na écran plat izany na ireo misy vodiny na tube cathodique. Miankina amin'ny décodeur ho ampiasaina nefa izany. Hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava izay décodeur ampiasain'i Madagasikara amin'izay firosoana amin'ny TNT izay. Tokony ho afaka raha misy afisy parantena ny décodeur dia misy entrée-na RCA dia misy Péritel dia ny sortie zany fa ny fisy zany reny efa misy foana eny amin'ny mpivarotra moa zany amin'izay rapport amin'le amin'ny télé makany amin'ny décodeur tokony eto foana zany télé cathodique. Ny fahitalavitra fotsy sy mainty na noir et blanc aloha izany dia tsy hisy ilana azy intsony.
tahaka ny fandrarana amin'ny finday ka ilana fividianana puce ny fahazoana ity TNT ity ho an'ny olon-tsotra raha efa manana poste téléviseur azo ampiasaina amin'izany. Be da be zao ny olona aloha ny tonga eto zany zao manontany amin'ny momba an'le télé misy an'io TNT io. Mety eo amin'ny enina fito isan'andro eo zany. Manomboka eo amin'ny 7,7 ariary ka hatramin'ny 9 tapitrisa ariary ny vidin'ny vata fahitalavitra efa misy ny fitoeran'ny puce ahafahana mandray ny TNT amin'izao fotoana izao. Ilana décodeur kosa ireo vata fahitalavitra hafa. Izany hoe tsy maintsy hisy zava-baovao amoahana vola izany ho an'ny olon-tsotra na io ilay karazana puce TNT na ny décodeur. Tsy mbola fantatra ny vidin'ireo. Tsy misy resaka abonnement na famandriana ho an'ny olon-tsotra kosa fa ireo orinasa tserasera no andoha vola be amin'ny fidirana amin'ity sehatra ity. Mazava ho azy fa afaka mandeha manerana nosy avokoa ireo fahitalavitra rehetra misy eto Madagasikara izay tafiditra ao amin'ny TNT io. Lafim-baovao afaka hosahy indray tsy tafiditra teo alohan'ny tranobe ny firenena mikamba ny tetsakoron-drano ny otrik'afo sy ny mpanaradia azy androany. Fitokonana saika angatahana fiara miasa amin'izany vondrona iraisam-pirenena izany mahakasika ireo îles éparses sy ny janona tetỳ ivelan'ny tamboho noho izany ny otrik'afo nampiranty ny sora-baventin'izy ireo Nandriana Ratsanson. Vao maraina dia efa tetỳ hivandry ireto fiara 4x4 Renemo sécurité ireto. Tsy tafiditra tany anaty ny fikambanana otrik'afo sy ny mpanaradia azy. Isan'izany ireo milaza fa mpanohitra ankehitriny. Ny anahazo olona ny fitakiana raha nitazana. Nahatratra 500 tany ho any ireo olona tonga tetỳ an-toerana saingy ny hena tsikelikely izany. Na zany aza nilaza ny otrik'afo fa nanatitra taratasy tao amin'ny foiben'ny Nations Unies izy ireo androany. Antanatohatra voalohany ny teny amin'ny Carleton. Antanatohatra faharoa ty lalovana eto ty zao ny manaraka 8 eo fa misy kosa fanomanana mbola veriko any zany tsy ohatrika amin'ny 13 mai fanonganam-panjakana izy ty fa hetsika andravonana ny malagasy rehetra tsy sakanavaka na mpitondra fanjakana izy na mpanohitra izy hiaraka itaky ireo nosy manodidiny ireo. Atrampanao gazety aza tsy navela hiditra ny faritry ny galaxia androany avy hatrany dia voasakana ny fiara teo ambavahady. Misy contact avy afanay miantso an'izay ary mba afaka mandray mpanao gazety. Zay miantso asika. Ay azafady. Nitoko aiza maka sisiny tsara izay fa tsy manino. Sotranao tompoko. Rehefa niandro teo amin'ny 10 minitra teo izahay, nilaza ny tompon'andraikitra fa tsy misy afaka mandray mpanao gazety intsony ao amin'ny orinasa. Zavatra zareo tena tsisy olona miasa zany ao dia tsy afaka tsisy olona mandray afaka mandray anareo mihitsy. Zay Tsy fantatra kosa hatreto ny ao ambadiky ny fanakanana mpanao gazety. Voarain'ny tompon'andraikitra tao amin'ny Nations Unies tokoa ve ny taratasy nataon'ny otrik'afo momba ny fangatahana fanampiana hiady ireo nosy manodidina Madagasikara ireo. Laza kosa nefa ny tompon'andraikitra tao ministera raharaham-bahiny fa efa nisy fifanarahana ny arahan'ny fitondran'ny Ravalomanana tamin'ny Frantsay momba ireo nosy ireo. Ny Ravalomanana 2005, 2002, 2003 plutôt dans le cadre ny COI dia nisy fifanarahana nataony tamin'ny Frantsay. À l'époque c'était Jacques Chirac, oui. Io zavatra io dia atao a co-gestion. Dia entre-temps moa ireny hitanareo nisy an'ireny fiovana reny dia pour le moment zany aloha zay aloha izy zany zao. Fa j'ai mpiasika an'izay zavatra izay fantarareo fa ny filoham-pirenena hanao fitsidiana ofisialy any Frantsa. Dia tsy fantatro raha ohatra hoe ho resahana zany zavatra zany. Tsy hita taratra hatreto ny politika mpanjakana hamerenan'ireo nosy ireo ho an'ny Madagasikara. Tsapa hotsoloha laharana sy tsy ho saro-piaro amin'izany fanana Madagasikara izany ankehitriny ireo mpitondra. Tsy ahivina fa afaka mahaleo tena raha toekareny sika malagasy raha toka miverina amintsika ireo nosy ireo ary haitsika malagasy ny mitrandraka ny harena ao amin'ireo îles éparses ireo. Dia izay koa nidirantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena ny fampihenana ny hetra alaina amin'ny indostria malagasy no fepetra afahan'izy ireo mifanina ny eto an-toerana sy any ivelany raha nambara ny filohan'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara. Une politika nampiarina ho an'ireo firenena nitovy tamin'ny Madagasikara ara toe-karena 450 taona lasa izao kanefa efa mandroso lavitra ankehitriny. Ny famoronana asa nefa ny lara-pameana ho an'ny ministeran'ny indostria ankehitriny hijerena ny tombotsoan'ny firenena raha nambara ny ministra Juliette fampihenana ny hetra ilaina amin'ny tombom-barotra na ny impôt sur le revenu hatramin'ny 500 izany hoe ampidinina 520 isanjato izany raha toa ka 20 isanjato ankehitriny.
Ny tsy fampitoviana ny aba amin'ny fanafarana akora fototra sy ny akora efa voahodina ary ny fampiarana lalana mahakasika ny fampianana ny hetra hatramin'ny 500 amin'ny famatsim-bola izay atao. Ireo ny fepetra fampirisihana ny indostria malagasy tokony ampiarina ao anatin'ny politika ny indostria eto Madagasikara raha nambaran'ny filohan'ny SIM androany. Ireo no fepetra ahafahan'ny vokatra malagasy mifaninana eo amin'ny tsena raha nambarany hatrany. Les compétitions, les compétitivités de l'entreprise, c'est pas seulement au niveau local, c'est au niveau régional. Pour ça, les produits, ça déclenche, militaire antique d'or, ça y est, les produits, c'est compétitif à mix. Il y a un avantage concurrentiel au pays, c'est tout simplement TVA à taux réduit à 10%. Israël, les Maurice, c'est un signifiant. Ou un pays, région de l'océan Indien, dia efa tena ambany be. Dia izay mahatsy compétitive atsika dia miditra daholo le produit sadeka ny norme atsika tsy manana norme bien établi tafitra ny atsika fa ny atsika rehefa mivoaka ny ivelany dia bloqué foana. Isan'ireo olana sedrain'ireo indostria malagasy ihany koa ny fisavana raketra izay voalaza fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny noho ny firenena vao tafavoaka ny krizy. Tsy mbola nisy fepetra fampirisihana fa fanasahirana ireo indostria araka izany no natao hatreto. Misy anefa ny filan-kevitra nasionaly momba ny faninanana izay tokony ampiarina. Tsy izany anefa ny lara-pahamian'ny fanjakana ankehitriny raha nambara ny ministry ny indostria androany sy manoloana ireo fepetra marobe no raisin'ny fitondram-panjakana ampitomboana ny hetra sy ny aba alaina amin'ny indostria malagasy. Isika moa pays pauvre dia tsy maintsy hoe création d'emploi ny BDP io ange rehefa mandeha no miakatra ny économie dia zany resaka fisika zany ohatra ny mandeha ho azy ny tanàna mandroso rehetrarehetra ambony ihany nge zany hoe ny fiscalité ny fa zany hoe rehefa mandroso ny tany dia tsara satria miasa daholo ny rehetrarehetra dia mandray anjara amin'ny fiscalité amin'ny inona moa zany amin'ny tombosoan'ny firenena. Raha ny salanisa nahatratra hatramin'ny 520 hetra niditra tamin'ny kitapom-bolam-panjakana tamin'ny taona 2024 no avy amin'ireo indostria avy eo anivo ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara ary ny 900 ny famoronana asa dia avy amin'izy ireo ihany koa. Natolotra androany ny politikan'ny indostria izay nampitana ny Madagasikara tamin'ny Costa Rica, Bangladesh ary Korea Atsimo. Efa tamin'ny taona 2024 kosa ny SIM no nahita fa tokony hirsoana ny fampiaran'izany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray fa tsy mpianarana 5 volana amin'ny 30 volana mbola tokony alohan'ny fanjakana indray no voarainy ireo mpianatra ny Chine efa mitaky ny saram-pianarana mandritra ny 420 volana indray anefa ireo université any an-toerana mitombo avoloeny ny mpianatra tokony nalefa tany Chine no lasa ka tsy ho zakan'ny ministera avokoa ny andoha indray miaraka ny vatsim-pianaran'izy ireo mangataka fanarahana eo amin'ny firenena rotota kosa ny fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra any Chine. Fanatetiny. Vatsim-pianarana 524 € isaky ny mpianatra indray no voarainy ireo mpianatra ny Chine raha toa ka 513 € no mbola tokony ho raisin'izy ireo. Efa nisy tamin'ireo mpianatra niditra fakomaly anefa no takiany université izay ianaran'ny sahady saram-pianarana 2 taona izany hoe 7,000 € isaky ny mpianatra. Manantitra ny fangatahany ny amin'ny ametrahana vahaolana maharitra arak'izany ireo ray aman-dreny ny mpianatra ny Chine. Zahay zany mbola manao proposition ihany amin'ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena hoe mila négociation matanjaka tena apetraka mihitsy ho ao anatin'ny relation bilatérale entre Chine sy Madagasikara io problème ny mpianatra io atao problème d'état mihitsy ny famahana azy mba tsy hiverimberina le problème. Ary eto zahay ray aman-dreny mahafantatra tsara ny situation eto Madagasikara tsy manery ny fanjakana kanefa raha vao mba misy vola miditra amin'ny kitapo-panjakana na mandeha par trimestre ny le bourse dia efa mety amin'ny ankizy ihany. Io vatsim-pianarana 5 volana io ihany aloha hatreto no zakan'ny fanjakana raha nambara ny ministra ny fampianarana ambony. Tsy natao iantoka ny fianaran'ny mpianatra manontolo fa fanampiana ihany ny vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy raha nambarany hatrany. Asadintsika fa ny bourse na ny eto Madagasikara na ny any ivelany dia tsy hoe hahavita ny fianaran'ny mpianatra fa fanampiana amin'ny fianaran'izy ireo zany ny bourse fa tsy natao hoe hahavita ny fianarana. Na izany aza moa dia miezaka zany amin'izao tsy ho an'ny sinarero hoe
efa lasa ny borsa embolana. Tsy amin'ny alalan'ny vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy ihany no ahafahan'ny mpianatra mianatra ny Chine. Efa misy ny fiara-miasa ny Institut Confucius izay manome vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana sinoa ny mpianatra malagasy. Fantatra ihany koa fa hivoaka amin'ny volana oktobra ho avy izao ny vatsim-pianarana ireo mpianatra any Frantsa efa-bolana ka 500 euro ny iray volana. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray fanakanana amin'ny lalam-pireneny jiolahy iray manodidina ny 20 taona no lavon'ny balan'izandary tany Akazobe omaly mbola tsy fantatra ny mombamomba azy ary tsy mbola misy havana nakany razana tao amin'ny trano fitoeram-paty tao amin'ny hopitaly any an-toerana. Fiara-miasa amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny ATT ary ny kooperativa nahazoany izao vokatra izao manainga ny mpitatitra rehetra kosa ny avy eo anivon'ny zandary indrindra ho an'ny lalam-pirenena fahafito. Fanadetiny. Jiolahy 8 mirongo fiadiana toy ny antsy lava sipasy no nanakana taxi brosy misy avy 5 avy amin'ny Mahajanga omaly tokony tamin'ny 12 ora sy sasany. 7 kilometatra tsy hiditra ny Akazobe no sakanan'izy ireo tamin'ny alalan'ny vato be sy hazo ny lalana ahafahana manao ny asa ratsiny. Nisy zandary nefa niaraka tamin'ireo taxi brosy ireo antony nahafaty ny iray tamin'ireo jiolahy. Dia tonga teto amin'ity toerana ity zay efa nisan'reto sakana reto zany dia miaraka amin'ny andio jiolahy eo amin'ny valo izy na mahery kely zany. Mitondra FC pasimborona dia antsy lava ny sasany. Dia le tomobila niaranay satria zay tety de convoi dia tonga dia nazo an'ity le tomobila niaranay dia tavajanona teto. Dia nisy nitoraka le sasany navaky le fitaritry le pasda niaranay. Dia avy dia nanatona le ray tamin'ny zalahy mitondra le basy le antsy. Dia ny hoe avoay le vola, aiza le vola. Dia vao nahitany hoe le manaito anaty tomobila zany dia tonga dia nitifitra dia nanohy baiko le niaraka tamiko hoe tonga dia tifiro. Fiara-miasa tamin'ny ATT sy ny mpitandro filaminana ary ireo kooperativa tsirairay avy no nahafahana nanao izao hetsika fitandrona ny aim-bahoaka izao. Raha ny fanazavana azo, efa nisy fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana toy izao tamin'ny zotra manaraka ny lalam-pirenena fahafito saingy niato izany. Vokatr'izay, mpamily roa no fantatra fa efa namono ainy noho ny fanafiana ataondreo jiolahy. Manentana hatrany ny fiara-miasa araka izany ny mpitandro filaminana. Mangataka fiara-miasa izahay zany eto anivon'ny gendarmerie mba omena malalaka araka izay azo atao ny toerana ahafahan'ireo gendarme ireo zany miaraka amin'ny taxi brosy satria izy ireo dia misy any aloha, misy any aoriana ary misy any koa ao afovoany ahafahany miaro an'ireo fiara izay mitambatambatra moa zany ahafahana manamora ny fiarovana io. Tsy maintsy manao karavana ireo taxi brosy mandeha alina ary tsy maintsy misy mpitandro filaminana tsy latsaky ny 3 miaraka amin'izy ireo mandritra ny fandalovana ny faritra tena mafana. Ireo hatreto ny vahaolana mahomby iarovana ny ainam-pandeha amin'ny lalam-pirenena. Mitoy ihany koa ny fanadihadiana any Akazobe. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray amin'ny taranja baolina kitra manara-penitra iraisam-pirenena ny kianja artifisialy ho an'ny baolina kitra ho an'ny olona 5 etsy Andraharo. Ity kianja ity moa izay notokanana omaly miisa 4 ny kianja ka ny taona no mamaritra ny kianja ilalaovana amin'izany. Fanatedina. Toetsaina samiatrika ny fanatanjahantena ifotony eo amin'ny sehatry ny baolina kitra no nataon'ny urbain futsal amin'izao fotoana izao satria dia mivelatra amin'ny velarana 540 metatra toradro ity toerana ity ary mitafy tanteraka izany. Misy kianja 4 mamaly ny filany ny sehatra iraisam-pirenena izy ity. Ny roa amin'izany dia 30 metatra ny lavany ary 20 metatra ny sakany. Ny roa kilany kosa dia 20 metatra ny lavany ary 40 metatra ny sakany. Olona 5 andamin'ny sekila no afaka miakatra amin'ity kianja artifisialy ity. Ary ao anatin'ny 20 minitra indromiditra no anaovana ny fananana rehetra eto amin'izany kianja izany. Hosatarina amin'ny hetsika eny anivon'ny orinasa ity kianja anisan'ny tsara dia tsara eto Analamanga ity. Izay manomboka amin'ny le 15 septembre ho avy izao ka hatramin'ny 21 février 2015. Mandritra ny 6 mois zany le championnat inter-entreprise. Io zany tsy voatery hoe entreprise foana fa na particulier koa na ministère afaka manao le championnat koa. Dia manaraka an'izany moa misy koa Urban Futsal Academy izay mandray ny ankilonga kely manomboka amin'ny 1 taona ka hatramin'ny 12 taona dia ambany fehezan'ny mpanazatra rehetra eto amintsika tsy iza moa zany fa Monsieur Jean-François Debon izy karakarany ankizy kely reo mandritra ny 10 volana koa ka manomboka amin'ny 17 septembre ka hatramin'ny 15 juillet 2015 zany ny année scolaire ny Urban Futsal Academy. Dia ankoatran'izany moa zay koa complexe sportif dia
misokotra ny vavahady ho andretrarehetra. Ina no mampiavaka ny urbaine futsal? Ko mampiavaka ny urbaine futsal zany amin'ny toerana filalaovam-baolina eto an-toerana dia ny gazon synthétique izay ao an-trano, aveo koa zay koa manana vestiaire privatisé ho an'ny ekipa izay milalao ato na olon-tsotra zany, douce madio na avy angamba ny orana afaka milalao baolina zany atsika. Zany angamba zava-baovao omeny urbaine futsal eto Tananarivo. Ny fitezam-batana no loharan'ny fahasalamana, ahitana ny saina matsilo ihany koa. Eo amin'izay pejy fanatanjahantena izay hatrany sambanty eto Antananarivo, tanterahana androany sy rahampitso etsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara voalohany eo amin'ny taranja baby foot karazam-panatanjahantena sy fialamboly azo ambara fa akaiky ny vahoaka n'Antananarivo saingy tsy mbola misy federasiona androany. Miisa 70 ireo mpandray anjara tamin'ny ity andiany voalohany ity avy any Antsirabe sy eto Antananarivo. 70 taona ny zandry indrindra ary nandray anjara tamin'izao ihany koa ireo manan-kile manefa ity baolina kitra andatabatra lalaovy tanana ity mitondra fanazavana mahakasika ny hetsika ny tompona ndraikitra misahana izany. Androany maraina ny fanomboana mbola tonga amin'ny tsikelikely fa zay manantena hoe ho feno tsara phase finale zany ny Rariva sy ny Rapitso. À peu près zany aloha ny olona tonga ny lalao 160. Ny fitaovana feno tsara daholo ny fitaovana ary fomba tsisy olana zany aloha ny atreto ny fikarakarana. Ny resaka championnat du monde zany misy fédération internationale izy io dia tsy maintsy manangana fédération aloha sika izay ny dingana voaloha tsy maintsy atao Madagasikara. Ny mpilalao misy maro ihany nefa hita hoe misongadina ny ady efa manomboka ary ty zavatra ity dia rehefa tafitsangana izay dia eritreritra tokoa andefa mpilalao mankany ivelany sika. Tahaka ny mahazatra rehefa sabotsy tahaka izao anarahinao ny zanam-pandarana question d'actu vahiny sitraka Ravony Arsan amin'ny tian'io ity ary Sandy Solofinirina sy Rakoto Malala Andrianjavidina avy amin'ny fikambanana Wimsa sy Mpanamory. Ireto mpanamory fiarakodia malagasy reto izay tatitra ny mahakasika ny fiofanana nataon'izy ireo tany Londres. Ary avy hatrany andindiny mahakasika izay. Fanomerabantsika rehetra ny tokantranoany tonga soa ato anatin'ny fandarana question d'actu amin'ny tia sabotsy ity. Somary hiavaka ny fandarantsika ho an'ity androany ity satria iresaka mikasika ny fanamorina fiarakodia sika ho an'ny androany mifanojo indrindra amin'ny slalom izay nanomboka androany izany. Ho an'ity androany ity ara dia ivahiny ato anatin'ny fandaharana Ramatoa Sandy Solofinirina izay filohan'ny Wims, eo ihany koa Rakoto Malala Andrianjavidina Mpanamory. Fanomerabanareo tonga soa ato anatin'ny fandarana question d'actu. Fanomerabanao. Araka rehefa nolazaintsika teo dia iresaka momba ny fanamorina fiarakodia sika ato anatin'ity fandaharana nisy moa ny fiofanana izay natrehany reto solotena avy amin'ny fédérasiona sy mpanamory tany Londres. Nanahoana sy ahoana ary izay hoe fiofanana nataonareo izay, inona ny anton'izay hoe fandraisana anjara tamin'ny fiofanana izay? Ny fiofanana natrehanay tany Londres zany dia fiofanana 3 andro ny financen'ny fédération internationale ny automobile ka nahazo anjara tamin'izany ny Madagasikara. Izy io dia toyan'ny formation izay efa nataony financen'ny fédération internationale tamin'ny taondasa ihany dia fanohizana an'izay zany io nalehanay tany Londres io. Nisy solotena ihany no nanatrika an'izay fiofanana izay nahoana koa sara ny fantenana an'ireo hoe mpandray anjara tamin'ity fiofanana ity. Ny délégation malagasy nandeha tany Londres zany dia anankisivy. Zany hoe ny anankefatra tamin'ireo dia mpanamory tanora ary ny anankidimy dia solotena ny fédération izay formateur moa zany miantsona azy. Indroa taona zany karazany roa le formation natao tany dia misy ny formation ny mpanamory tanora izay ataony hoe young driver safety program ary nisy kosa ny nataonay tao amin'ny fédération zany izay formation des formateurs zay zany no formation nalehanay tany. Ho anareo zao izay hoe mpampiofana, inona ny tena hoe votoatany ny fiofanana nataonareo tany?
Ny tena votoatiny zany ny tena antony aloha dia ny fanampin'ny FIA tsy ho eo foana mandrakizay fa misy fepitona ihany le izy efindrotsika teto Madagasikara nahazo an'io fanampiny io tsy fantatra raha mbola afaka azo an'io fanampiny io ary raha azo an'io fanampiny io arany mety mba zavatra hafa indray ny tiantsika atao dikan'izany zany dia mila afaka manome formation eto an-toerana isika mitovy amin'ny lenta avy any ivelany dia nahafahanay zany hanome an'ireo formation ireo eto an-toerana izay ny formation nataonay tany zany hoe izay 10 mianadahy izay avy namonjy an'io formation io zany dia ho lasa formateur rehefa tonga eto ary ny formation omenay dia mitovy lenta amin'ny formation atao any ivelany. Ho anao kosa ry Dina, isan'ireo solotena mpanamory malagasy ianao izay latsaky ny 4 taona raha tsy diso nandranjara tamin'ity fiofanana natao tany Londres ity. Nanahoana sy ahoana ny atrehana an'izay? Inona ny tena nianaranareo nandritra an'izay 3 andro izay? Le izy moa zany tena école de pilotage mihitsy le izy ary tao amin'ny circuit an'i Silverstone miaraka amina formateur ancien pilote de circuit de renommée. Dia tanatin'izay formation zay nisy ny technique de conduite sy pilotage, tao ihany koa nefa ny resaka comportement en dehors et hors du circuit, dia tao ihany koa ny resaka sécurité na safety programme. Ny tena base le zany tao amin'ny technique de conduite c'est resaka trajectoire sy évaluation de circuit, tao ihany koa nefa ny préparation, planification, vision, anticipation. Tena nilaina tokoa ary ve izay inona ny hoe tombony azonareo tamin'ny alalan'izay fiofanana izay na ho an'ny mpampiofana na ho an'ny mpanamory? Le izy moa zany le izy ho bagage hoentinay pas seulement pour notre carrière sport automobile mais aussi pour notre vie satria le izy mazaka sécurité fotsiny ianao sécurité ho anao sy ho an'ny olon-kafa fa tsy ho anao rery ny technique de conduite koa hoentinao ho amin'ny fiainanao fa tsy hoe ho amin'ny sport auto fotsiny fa hoentinao tout au long de la vie. Ho an'ny mpampiofana kosa ary mety hoe ampivoatra ny tontolon'ny fanamorina fiarakodia ve ny fisiany izay fiofanana natao tany ivelany izay raha ny hevitra manokana? Mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy hitondra soa ho an'ny tontolon'ny sport automobile le izy satria tsy mbola nisy fiofanana amin'izany lenta zany afaka ataontsika eto. Dikan'izany zany raha misy ireo ray aman-dreny na olona maniry ny hanana karazana formation momba ny sport automobile dia tsy maintsy mandefa ny tenany izy na mandefa ny zanany any ivelany izay fantatritsika fa tsy ny rehetra ny mahatakatra azy. Amin'izao fotoan'izao zany dia efa afaka omena eto an-toerana izany ary indrindra tsara marihana fa tsy école de pilotage ihany no afaka atao eto Madagasikara tao aorianan'io fa na ny formation ny officiel, formation ny pilote momba ny règlement, formation ny copilote, ninona zany zavatra ka mifandraika amin'ny sport automobile na côté technique na maha-olona fotsiny dia azo atao eto Madagasikara daholo amin'izay manomboka izao. Taorianan'iny fiofanana izay natao tany Londres iny ary manahoana sy ahoana kosa ny hoe fandaharam-potoana manaraka, inona ny programa manaraka ho anareo? Ny programa manaraka moa zany zao dia efa eo ampiketriketrehana miaraka amin'ny membre ny fédération izahay lena andeha tany amin'ny formateur zany fa satria mieritreritra izay zany hanao seriana formation eto Madagasikara zany hoe ho fampiarana avy hatrany le zavatra nataonay tany ary raha ohatra zany ka mety ny fifandraisana fiaraha-miasa tamin'ny Londres izay efa tohizanay hatramin'izao dia misy olo tena avy any Londres somary ohatrany hoe hanao ny évaluation anay zany hoe voarainay ve le fampianarana afaka manao an'le formation ve izay ahafahany manao rapport any amin'ny FIA zany hoe eny nanatrika an'le formation nomendry zareo zahay tany Madagasikara ary mahavita ry zareo dia izay zany no karazany valide an'izay rehetrarehetra izay. Isaoranareo ny vahiny tato anatin'ny fandaharana question d'actu amin'ity androany ity dia izay ihany koa ny manakatona ny fandaharana ho an'ity androany ity mamy fotoananao amin'ny manaraka toy izao indray feloana tompoko. Arahinao anatin'ny fandarana alaliny kosa ny tontolon'ny fitsaboana ny nentim-paharazana izay mbola manana ny lanjany anivon'ny fiarahamonina malagasy aretina tsy sitrapanafody sy nahitana fanafany tany amin'ny dokotera fa eo ihany koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny raokandro sy ny otra ireo ny santionany amin'ny fitsaboana nanaovanay fanadihadiana arahinao aorian'ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny 7 latsaka 5.
Fanakatonantsika tanteraka kosa izao fampahalalam-baovao izao maresaka avy any ivelany mitohy hatrany ny fandresendahatra raha diplomatika ataon'ny sekreteram-panjakana amerikana John Kerry ao Proche-Orient amin'ny ady atao amin'ny vondrona jihadista androany niaona tamin'ny filoham-pirenena Egyptiana sy ny minisitry ny raharaham-bahiny ary ny lehibe ny Liga Arabe Nabil Arabi izy ny ankamaroan'ireo firenena ao Moyen-Orient nefa tsy manaiky ity fiombonana ity hatreto misa 7 ireo firenena no ny fahavononany amin'ny ity ady atao amin'ny vondrona jihadista ity firenena arabo misa 10 no naneho ny fahavononany amin'ny ezaka famongorana ireo mpanao asa fampiororona na izany ara-tafika na ihany koa ara-tsakafo. Dia izay koa no etsika manakatona ny fampahalalam-baovao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny faramamy fotoana noho indray ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora sasany ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.